Mbola hijanona ao anatin'ny izay tontolo ny fanatanjahantena izay atrantsika taranja aiady kickboxing manoma tena faratra ny ekipam-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao izay hiatrika ny fiadina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny squad junior izay atao any Italia mba hoentina hanomanana ireo ekipam-pirenena malagasy ireo ary dia hotsapaina amin'ireo squad senior izy ireo. Araka izany dia misy ny katrokady izay karakarain'ny fédération amin'ny farany herinandro ho avy izao. Hosedraina amin'ireo mpikatroka senior efa vokotra kefa eo amin'ny ady iraisam-pirenena ireo squad junior ao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy ho an'ny taranja kickboxing izay manoma tena faratra amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany izay atao any Italia afaka herinandro vitsivitsy. Ny fanomanana moa zany zao dia efa mafy dia mafy tokoa ao anatin'le fanomanantena ao anatin'le fanianana ao le championnat du monde any Italie. Dia ao anatin'le fanomanantena ihany koa zany dia misy ny karakaranay compétition zany hoe défi an'ireo senior zokony izay hifandona amin'le zandriny izay atao amin'ny 3 ho avy zao ao amin'ny complexe zany sy ny combat io izay ao anatin'ny fanomanantena tanteraka zany sy ny androvoa azy. Misy antony manokana ve izay hoe squad senior ny ampanaovina amin'le junior zay, inona ny tena andrasana amin'izay? Tena marina tokoa, tena misy antony manokana satria le senior zany dia efa betsaka nefa combat international hitan'ireo senior le zokony dia ho fijerevanay an'le zandriny zany hoe manahoana fazakany an'ireo zokony zany karakarak'izay zany no atsapahanay hoe hozaka an'le ankizy zandriny zany le combat zay atrehana any Italie, zay ny antony zany. Zany hoe aorianan'io ve zany mety ho fantatra ny izay tena andrafitra ny ekipam-pirenena? Tena marina tokoa zay aorianan'io zany. Izao zany tsika zao efa eo amin'ny 23 eo zany sisa zao ao aorianan'io zany dia efa tena hita zany, tena hita tanteraka hoe reto ny andrafitra an'le délégation zay eo any Italie. Mariany etoana zany moa zany fa nataoko ity compétition ity dia misy ny vididirana zany zay natao mba hoentina hanampiana an'ireo fanomanantena an'le junior ary etoana zany dia misaotra betsaka ihany koa an'ireo izay efa nanome fanampiana ho an'ireo junior sy dia hanao manokana amin'izany général Valomana izay nanome 1 million d'ariary entina hanampiana an'ireo équipe nationale dia mbola mangataka an'ireo izay malala tanana hatrany ihany zany mba hanampy sanoana ny équipe nationale malagasy. Ady maromaro araka izany no omanin'ny fédération hitsapahana ireto squad junior reto ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. I Johnny avy eo amin'ny squad senior zany dia hikatroka amin'ny Billy squad junior. I Navalna dia hitsapa ny commando. Menavolo dia hifandona amin'ny Papilika avy any Fianaratsoa ary Alain hifandona amin'ny Severin. Erzo hikatroka amin'ny Julien. Nirina hikatroka amin'ny Faray ary Patrika dia hitsapa any Figo avy any Tomasina. Davida squad junior hikatroka amin'ny Lario samy junior kosa izy mirala ireto. Mbola samy junior ihany koa dia Irokay hikatroka amin'ny Nantenaina ary Faly hikatroka amin'ny Eric. Lino hifandona amin'ny Pascal. Raha ho an'ny zazavavy kosa dia Yalida hikatroka amin'ny Fahendrena. Faratina hifandona amin'ny Mior. Nekena hikatroka amin'ny Rindra. Mbola eo amin'ny lehilahy ihany koa fa isan'ny mbola ady mbola ho tanterahana ihany koa mandritra ity fitsapahana ity. I Brian hikatroka amin'ny Naina ary Gaël hifandona amin'ny Bolo ary isan'ny lalao andrasan'ny maro ihany koa amin'ity ady fitsapahana ity fioanan'ny samy junior dia i Rojo Lalaina hifandona amin'ny Fazarali.